Nosokafan'ny fitsarana androany kosa ny Raharaha Zakarias Patrick ny maraina teo no niakatra teny anivon'ny fitsarana nosy ary izay raharaha izay tsy tanteraka nefa izany fa dia nahembotra amin'ny volana Jona indray raha ny zava-nisy hita teny an-toerana teny. Vola Rahavavy hatrany no mitondra ny antsipriam-baovao sary ny Tsirako Toarson. Nahembotra amin'ny 7 amby roapolo Jona ho avy izao ny fitsarana ny Raharaha Zakarias Patrick araka ny fanapa-kevitra amin'ny raisin'ny mpitsara androany. Tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ny Tangalamena Zakarias Patrick niaraka tamin'ny mpanoragazety efatra izay anisan'ny voantso tamin'ny raharaha. Natrika izany ihany koa ny mpisolo vavam-pitory. Saingy taorian'ny fangataham-pitory dia nanapaka ny hanemorana ny fitsarana ny mpitsara. Tonga tododoly izay rehetrarehetra izany tiako tenena amin'izay dia ny hoe n'olona rovanay dia Andriamatoa Zakarias sy ireo mpanao gazety. Fa kosa rehefa tokony andeha amin'izay ny raharaha dia nangataka fanemorana ny mpiaro ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Ny antony moa dia mbola tsy nahazo fiantsonana zareo. Nikezaka nanazava ihany moa izay milaza fa hoe eny na izahay izao tsy nahazo fiantsonana nefa kosa dia tonga ihany izay satria ny raharaha tsy maintsy fiantsonana ny zavatra tsy maintsy mandroso. Ka fanajana fitsarana samy entsika maninona raha alefa ilay zavatra. Tsy ny atao ny miaro teny na tsy eo ary satria ny avoka efa eo dia voaterina emotra indray izany raharaha amin'ny 27 Juin. Ratsaivina dia voahenjika tamin'ny fanaovana taratasy osika sy fanalam-baraka amin'ny Tangalamena Zakarias Patrick. Izany dia napetraky ny mpitantana orinasa voatonona tao anatin'ny ampamoaka momba ny raharaha Andramena izay nataon'ny Tangalamena Zakarias Patrick tao anatina fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay nataony 12 Oktobra 2024. Raharaha izay nitarika tamin'ny fampidirana ponja vonjimaika ity Tangalamena ity. Taorian'ny fangatahana maro dia tsy tafavoaka ny fonja ny Tangalamena Zakarias Patrick raha tsy ny 3 Janoary 2024 ary izao miverina sokafana izao indray ny raharaha ary nahembotra ny 7 amby roapolo Jona ny fitsarana. Andrasana amin'io 7 amby roapolo Jona io araka izany ny fifanatrihana eo amin'ny mpitory sy ireo voapanga mikasika ny raharaha fanodranana tsokosoko Andramena.